Iverina eto an-toerana isika iresaka momba ny hetsika izay nisongadina tao anatin'ny farany herinandro ny ary-bola mitohy ihany koa amin'izao fotoana izao. Nahasarika olona maro ary ny hetsika La City in Love izay nisokatra nanomboka ny fahavalo febroary teo etsy amin'ny La City Alarby. Ahitana tolotra samihafa avy amin'ireo mpandray anjara moa ary misy ihany koa ny hetsika fanentanana samihafa izay mampiavaka an'ity hetsika ity. Araka ny fanapahakevitry ny mpikarakara moa dia itoy hatra amin'ny 17 ny volana febroary izao ny La City in Love raha tokony ny farana omaly izany. Fahombiazana tanteraka ilay hetsika La City in Love izay nokarakarain'ny La City Etsivandry nanomboka omaly. Taorian'ny fahatongavandreo mpitsidika marobe tokoa dia nanapa-kevitra ny nitatra ny hetsika hatramin'ny 14 febroary avy izao ny mpikarakara. Araka izany anaran'izany tokoa dia natokana ho andreo mpifankatia izay ankalazan'ny fetiny atoato ny hetsika La City in Love. Hetsika fanentanana maro samihafa araka izany natokana mpikarakara ho azy ireo. Isan'izany ny filatrona fampisehoanareo ika farany amin'ny fomba fiakanjo eto Tanàn-dehibe. Eo ihany koa ny varotra fampiratiana izay iarahana amin'ireo mpivarotra mpiara-piombonantoka amin'ny La City Etsivandry ahafahana misafidy entana afaka atao fanomezana ho an'ireo mpifankatia indrindra. Eo ihany koa ny fampisehoana dia izay misy isan'andro. Fa isan'ny manamarika ity hetsika La City in Love Etsivandry ity ihany koa ny fisarihana izay ho tanterahana amin'ny lanonam-panankatonana ny hetsika dia amin'ny 14 febroary avy izao ary ahafahan'ireo mpitsidika tsara vita na mahazo fanomezana sarotra adinoana.